Ny tanterahana androany kosa ny fampafantarana ireo mety voka-dratsy mpahazon'ny mponina sy ny orinasa amin'ireny toerana fitrandrahana renakibon'ny tany samihafa ireny eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Ny tontolon'ny fahasalamana no iaran'izay voka-dratsy izay. Fanadidina ro etin-drotsy Rakotondray eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Nosafidiana manokana ny momba ny fitrandrahana ny renakibon'ny tany nanaovana ny fivoriana izay nataon'ny SECNLS mahakasika ny ady amin'ny aretina VIH/SIDA. Antony iray izay nahatonga ny fivoriana ny fivezivezena misy amin'ireny toerana ireny ary olona samihafa fiaviana avy no tonga amin'ireny toerana fitrandrahana renakibon'ny tany ireny. Amin'ireny toerana ireny indrindra no misy ireo karazana fomba fanao mamoa fady toy ny fidorohana zava-mahadomely isan-karazany ka mitarika amin'ny fihetsika izay mety hitondra aretina toy ny VIH/SIDA na ihany koa ny fiparitahan'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. Dia ny sekretary exécutif-ny CNLS dia resy lahatra hoe mila miresaka ampahafantarina an'ireo entreprise indrindrandrindra zany mpisehatra amin'ny resaka renakibon'ny tany ny olana apetraky ny VIH/SIDA sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo na ny IST zany eto Madagasikara. Ahatonga an'izy ireo ho tonga saina aloha voalohany amin'ny hoe raha hitondra fampandrosoana ny renakibon'ny tany nefa raha ho tafiditra eo ny aretina sy ny tsy fahasalaman'ny mpiasa sy ny vahoaka manodidina izay tokony sitraka n'izany fampandrosoana izany dia ho zava-poana ihany. Dia teto zany no resahana hoe tsy maintsy hisy zany karazana drafitr'asa ho faritana amin'ny izay hoe hiatrehana ny VIH/SIDA, ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo IST zany eny anivon'ireny toerana misy fitrandrahana renakibon'ny tany ireny. Orinasa manao fitrandrahana renakibon'ny tany maromaro no nasaina hanatrika ity fampahafantarana ny momba ireo mety ho voka-dratsy ateraky ny fiparitahan'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo ity ka ny fito tamin'izy ireo ihany no mbola namaly antso. Ankoatr'izay dia orinasa telo ihany koa ny fantatra fa manana politika manokana amin'ny fiarovana ny mpiasa sy ny mponina amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. Mbola lavitra araka izany ny ezaka saingy tsy maintsy misy ny fandraisana andraikitra ny amin'izany amin'ny alalan'ny fanentanana samihafa sy fametrahana tombom-pahasalamana ahafahana manao fitiliana.